Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable.
Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté et on célébrera ta justice. Amen. Seigneur, nous sommes venus ici ensemble pour t'adorer, Seigneur. Togetrandramanitra tsara indrindra an-danitro amin'ny voninahitra anao, kalaza ny anaranao. Raiso izany avy amin'ny fona ilalina. Ankasitrao ny zavatra rehetra izay ataonay, ny hiranay, ny teninao izay vakiny, mba ho fofona manitra any amin'ny seza fiandriananao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. En ce sabbat matin, nous sommes ici pour adorer le Seigneur, pour le louer. Alors je vous invite à chanter de tout votre cœur ce chant, Tunga et Tunchonunao, et nous venons de ta maison. Je vous invite à chanter le chant Jejakanifu, le chant qui se trouve dans le Firan numéro 726. Jejakanifu.
tompo ty anay eo, indreto ny vahoakanao amin'ity maraina ity, mandohalika miankohaka eto anatrehanao. Manandratra anao izay satria Tompo Andriamanitra lehibe ianao. Koa atotrainao Tompo ny dery, ny haja, ny saotra, ny voninahitra noho ny fitiavana lehibe izay omenao anay. Tsy adinonay ny rivotra madio izay omenao anay isan'andro, ny sakafo, ny asa mandrara izay omenao anay isan'andro, ny fahasalamana isaoranay anao izany Tompo malala. Amin'ity sabata ity dia tonga eto izahay ary vory eto izahay rehetra, tonga eto anatrehanao. Koa meteza ianao Tompo amela ny tsy fahamendrehanay, faofao Tompo ny heloka izay nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ary mino izahay fa hamafa izany ianao. Amin'ity sabata ity Tompo dia tonga eto izahay hiaraka hivavaka, hiaraka hisaotra, hiaraka hanome voninahitra anao. Koa raiso izany voninahitra izay omenao anay izany, avy any amin'ny ankizy madinika, avy any amin'ny tanora, avy any amin'ny lehibe, avy aminay rehetrarehetra. Raiso izany voninahitra izay omenay anao izany Tompo. Amin'ity maraina ity ihany koa Tompo dia misy fangatahana izay tianay atolotra aminao. Maro ireo namanay izay tsy tafaraka aminay eto ankehitriny, mety ao ireo izay tsy salama, ao ireo izay reradreraka, ao ireo izay manana olana manokana. Ray malalo mangataka aminao izay mba hijery azy ireny amin'ny fomba manokana ianao, hanome fanasitranana, hanome vahaolana, hanome izay toky izay azonao omena an'ireny olona ireny. Amin'ity sabata ity Tompo dia hanomboka ny herinandro fiaraha-mivavaka izay hotarian'ny pasteur Franck izany. Meteza ianao hiasa ao anatiny manokana amin'ny fanaparitahana izany hafatra izany. Ary mino izahay fa misy hafatra izay tianao omena ny tsirairay amin'ity maraina ity. Tsy mijanona ny misaotra anao izay Tompo satria menao tombon'andro, menao hery manokana ihany koa isan'andro ahafahanay manao ny asa mandrara sy ireo zavatra rehetra izay ataonay. Ary nomenao sabata fitsaharana izay tombony manokana lehibe ho anay. Koa fenoy fifaliana izany sabata fitsaharana izay omenao anay izany, fenoy haravona, ary mangataka aminao hatrany izay Tompo ny arovanao ny tsirairay avy, mba omenao fiarovana izahay amin'izay zavatra ataonay. Mangataka aminao ihany koa izahay Tompo ny hanomezanao ny fanambinana manokana ity fiangonana ity. Taio izany fiangonana izany Tompo, ny olona rehetra izay ao anatiny, ny ankizy madinika, ny tanora, ny lehibe. Ary tiana ihany koa ny mitondram-bavaka aminao amin'ity maraina ity ho an'ireo izay mpanaraka izao fandaharana izao ao ambadiky ny écran ao. Raha eo jereo amin'ny fomba manokana ireo olona ireo, ary taio amin'ny fomba manokana ihany koa. Dia izahay reto dia vonona ny hainonao amin'ity maraina ity, koa amitenena Jehovah fa miaina ny mpanomponao. Saotra Ray malalo. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons passer au moment des hymnes et offrandes. Tout d'abord, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 et 8. Donc 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 et 8, qui dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance
pour toute œuvre bonne. Amen. Je vous invite alors à donner aujourd'hui de votre cœur, de tout votre cœur, mais aussi en vous souvenant de ce que Dieu a fait pour vous durant cette semaine. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs.